Jesosy rehetra izay androany vonina andre ny teninao mandrosoa tamponay Jesosy sokafanay ho anao tanteraka varavaran'ny fonay ny sainay sy ny mombanay rehetra androany feno izay ko feno anao tanteraka ny atao anatinay rehetra. Alleluia. Mangetahetanao zay mangetahetany teninao hititratsehatra eo amin'ny fiainanay anova ny fisainanay anova ny toe-ponay hiaraka aminao Jesosy. Jesosy tonga su ianao fa maniranay fanatrehanao maniry ny fo ty toeranao kasi hoao Jesosy fa manante-anao fa faran'izay ilaiko sy tiako ny hoanilanao. Azo hoe mandroso Jesosy mandroso Jesosy mandroso Jesosy mangetahetany teninao zay androany fa maneranay ifanatrehanao maniry ny fo te itoeranao kasi hoao Jesosy fa manante-anao fa faran'iza ilaiko sy ty lazao mafiana mandroso Jesosy mandroso Jesosy tonga su ianao fa maneranay ny fanatrehanao maniry ny fo te itoeranao kasi hoao Jesosy fa manante-anao fa faran'iza ilaiko sy tiako ny hoanilanao.
tsy tiako ny hoany anao. Mitenena Tompo, mitenena miarabany tanora rehetra atao trano. Ato misy tanora zokony, misy tanora zandriny, misy tena mbola tanora kely mihitsy fa manatrika an'izao fotoana izao a. Tiako tsika ity tanina mafy eo an'Andriamanitra ny amin'ny fitarian'ny fanahinao. Tonga eto amin'ity toerana ity a hiaino indray ny tenin'Andriamanitra. Ao fofany amin'ny lanitra ny tanao dia mitenena amin'Andriamanitra. Tompo tonga eto a andry indray izay avy aminao. Tonga eto a ifandray amin'ny teninao. Misaotra amin'ity zoma arivo ity izay fotoana manokana nomenao Andriamanitra. Andrenesako tenim-pahamarinana avy aminao. Vonina ny ho tanora ijoro amin'ny sitraponao. Tsy ilay finaritra hoentin'ny fiainana sy ny zava-misy Andriamanitra, fa ilay mananantoka atao anatiko fa manana Andriamanitra velona manoa anahy isan'andro, miaraka amiko ary eo amin'ny fiainako isan'andro. Ianao Jesosy, ilay faniriana ambony indrindra eo amin'ny fiainako, mihoatra lavitra noho ny zavatra rehetra. Tiako fantatrao ny atao-poko fa ny aona aminao, ny fakahita aminao ary ny hoao aminao mandrakizay. Mitenena fa miainanao zay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Nasio tia tanana mafy ho an'ny Tompo a. Mahazo toerana Tompoko. Alleluia. Faly indray androany miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy a. Ao anatin'izao fotoana mahafinaritra izao. Androany a dia hitondratsika ao anatin'ny fotoana fohy amin'ilay hoe tanora.
omen'Andriamanitra voninahitra. Nareo ve tsy mahita hoe tsy hoe ho lantitra be foana ny vangin'Andriamanitra, fa be dia be ato anaty Baiboly tena tanora fa tena nomen'Andriamanitra voninahitra, sady olona tena hoe top ao amin'ny sekolin'ny finoana sy fiarahana amin'Andriamanitra. Ary za maniry mba ho tanoreto zany olona zany. Amen. Raisony Samuela voalohany 2:2-7. Ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe koa izany no anaovan'i Jehovah Andriamanitry ny Israely hoe efa voalazako tokoa fa ny taranakao sy ny taranadrainao no andeha eo anatrehako mandrakizay. Fa ankehitriny kosa ho Jehovah sanatria zany fa zay manome voninahitra no omeko voninahitra, ary zay manamavo ahy no afa-baraka. Zay no iteny io hoe andresaka tamin'ny Saoly Andriamanitra hoe zao efa niteny hoe ny taranakao sy ny taranadrainao no andeha eo anatrehako mandrakizay, efa niteny zany fa zao amin'izao fotoan'izao kosa ozy izy Jehovah dia sanatria zany. Sanatria satria nahoana? Tsy nakatoan'Andriamanitra zay nahazo teny fikasana avy amin'Andriamanitra. Ny teny fikasan'Andriamanitra dia tehirizin'Andriamanitra ao anaty toe-po mpakatoavana azy. Ambony sy mihoatra lavitra noho ny profesia na faminaniana voarainao, ny fanananao toe-po mahatoky akato an'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra. Ary zany mahatonga ny tompo miteny tsy fanatitra hodorana ny zava-dehibe ozy izy tamin'ny Samuela, fa fo mpakato. Noho izany raha misy zavatra anankiray omen'Andriamanitra voninahitra eo amin'ny fiainan'ny olona, dia ny fakatoavany an'Andriamanitra no misarika ny voninahitr'Andriamanitra ho eo amin'ny fiainany. Raha tianao Andriamanitra anome voninahitra ny fiainanao sy ny fisianao eto ambonin'ny tany, aza mitady izay fomba hivelany toe-po makatoan'Andriamanitra. Mangatan'Andriamanitra mba ho tanora pakatoan'Andriamanitra ianao. Tanora pakatoan'Andriamanitra, tsy oro ny voninahitr'Andriamanitra zany. Eto tsika androany hariva inoko fa be dia be amin'ny tanora tonga eto mananetaheta hoe tompo, tiako ianao mba hiseho eo amin'ny fiainako. Mahafinaritra ery rehefa mamaky Baiboly ianao mijery ny tantaran'i Josefa hoe niainga averia tranon'rainy ery ny tonga andevo na tsipon-dralany tany andavaka, tonga andevo tany n'Ismaelita navaritra olona navaritra tonga tany an-tranon'ny vidin'ny Potifara, olona mpanompo tao an-tranon'ny Potifara, voendrikendrika avy any lasa ry amponjary. Fa noho ny fakatoavany an'Andriamanitra sy ny fatahorany an'Andriamanitra dia jereo ny tantaram-piainana zany tovolahy tao hoe Joseph zany. Fa namiratra teto ambonin'ny tany, zany tsy niteny hoe teo amin'ny tanàna, teo amin'ny taniny, fa international. Nentin'Andriamanitra tany amin'ny firenena izay tsy azy, nataon'Andriamanitra tonga mpanapaka tany. Mahafinaritra ery no mijery hoe feno voninahitra izy, fa tovolahy mbola eritreriny sy tanora, nefa nataon'Andriamanitra anapaka firenena izay tsy azy. Raha mijery ny vavolombelona ianao dia mahita hoe Andriamanitra manandratra, Andriamanitra tena manambiny, Andriamanitra tena mita. Tsy zany no voizina, fa ny zava-miafina tao ambadika zany dia tadidio ny tantaram-piainan'i Josefa sy ny toe-pony. Tsotra natonga azy teo amin'izany toerana zany, ny safidy ny akatoan'Andriamanitra izy. Rehefa mamaky tsika tantaram-piainan'olona ao anaty Baiboly, zay olona farany zay omen'Andriamanitra voninahitra indrindra, dia hitantsika hoe olona feno fakatoavana an'Andriamanitra daholo ry zareo. Ndika fa iny olona iny dia manome voninahitra an'Andriamanitra. Ianao zany manome voninahitra an'Andriamanitra rehefa pakatoa an'Andriamanitra. Raha dika
Ao fomba ahoana ny anomezako voninahitra n'Andriamanitra pasteur? Mba hafahako misitraka ny fanomezan'Andriamanitra voninahitra. Tsotra ny valiny. Vakeo ny Baiboly. Jereo ny tantaran'ireo mpanompon'Andriamanitra rehetra izay nasandratra Andriamanitra sy nomen'Andriamanitra voninahitra amin'ny fiafaran'ny fiainany, fa mpakatoa an'Andriamanitra daholo ry zareo. Maro amintsika rehetra izao no te hisitraka ny voninahitr'Andriamanitra avy amin'ny hazo fijalian Jesosy. Tena hoe maty antsika Kristy, fa tiantoka ny netiny teo amin'ny hazo fijaliana mba handraisantsika tombony. Betsaka amintsika ny te hisitraka ny voninahiny avy amin'ny fiaretany teo amin'ny hazo fijaliana, fa vitsy amintsika ny manaiky iaina sy andalo ny lalan'ny hazo fijaliana. Maro mitady fandresena sy tombony avy amin'ny fahatsarana vokatra izay nieretan'i Jesosy, kanefa be dia be ny mandà hijoro ho tompona andraikitra ao ambadiky ny fijoroana taky ny teny ananana mba hisitrahanao an'izany. Maniry ny olona maro mba ho tahiana Andriamanitra, ety ny fiainany, hitahy azy Andriamanitra. Ary tsy vitsy amin'ny olona amin'izao ny faran'izao ny velom-pialonana mahita ny fitahian'Andriamanitra ny rahalahy akaiky azy sy ny manodidina azy, miara-manompo aminy an'Andriamanitra, kanefa tadidio tsy manaiky nizotra amin'ny fandavatena izay nananan'ilay olona teo amin'izay nakany nanekeny an'Andriamanitra, mangingina sy nanomezany voninahitra azy. Meko ohatra ianao, raisitsika eny bokin'ny Genesis vetivety, Genesis 7:30. Zareo bokin'ny Genesis 7:30. Ao amin'io teny io ahitantsika ny tantaram-piainan'i Josefa ny 9 ka hatramin'ny 9. Manomboka amin'ny 9. Ary taorin'izay ny vadin'ny tompony nanompony maso nijeren'i Josefa ka nanao hoe avy andry amiko. Dia nandà izy ka nanao tamin'ny vadin'ny tompony hoe indro ny tompoko tsy mahalala izay tandremako ato an-trano, fa izay rehetra nanany dia efa natolo no andraikitro avokoa. Tsy misy lehibe noho izaho raha mititra an'ity, ary tsy misy zavatra narovany tamiko afa-tsy ianao ihany maintsy an'ilay madama, satria vadiny ianao. Koa ataoko ahoana no hanao izany ratsy lehibe izany ka hanota amin'Andriamanitra? Jereo ny zavatra nitranga ny enan'i Josefa. Josefa nanome voninahitra n'Andriamanitra tao amin'ny mangingina, nandà ny hanota, hijangajanga amin'ny vadin'ny Potifara. Ianao rehefa mijery ny tantara ny fafinaretana be no mahita azy hoe mpanapaka ny Egipta, manana andraikitra ambony. Fa vitsy ny misaina hoe talohany nanandratan'Andriamanitra ny Josefa dia nanome voninahitra n'Andriamanitra tamin'izay dingana rehetra ny ainany sy naleny teo amin'ny fiainany izany lehilahy izany. Tamin'izy andevy ohatra, jereo ny zavatra nitranga. Tamin'izy tao an-tranon'ny Potifara, nisy dingana hafa indray ny lalovany, fa nanome voninahitra n'Andriamanitra izy. Tamin'izy tao am-ponjy, samy voafonjy izao fa ny safidy hanampy ny hafa izy, toe-po mendrika araka ny sitrapon'Andriamanitra izany. Rehefa nitenen'ny ten'Andriamanitra mazava tsara ny zavatra nitranga manoloana amin'ny fakapanagoavana izay natrehan'i Josefa, nefa vitan'i Josefa no joro tao amin'ny mangingina, nanome voninahitra n'Andriamanitra, dia ozy ny ten'Andriamanitra, izay manome voninahitra tsy maintsy homeko voninahitra. Tsy lalana antsika ao anaty fandoliana, ao anatin'ny fahatanirana. Tompo, mba ataovy misandratra le mamiratra tsara iny mihitsy amin'ny hatanirako mba hanomezana voninahitra ny anaranao ny fahitan'ny olona, fa lehilahy lehibe sy vehivavy lehibe tsy any amin'ilay hita maso ite hafan'ny olona no mampijoro an'Andriamanitra amaly anao, satria mpivavaka be ianao dia mangataka amin'Andriamanitra ianao mba hisongadiny sy hamiratra mihoatra noho ny olona rehetra. Tsy izay le toe-po takian'Andriamanitra, fa ianao le manome voninahitra azy eo amin'ny mangingina, makatoa azy, manana fofeny fahatahorana azy, no hahatonga azy sitonanao avy any an-davaka, ametraka azy anao eo amason'ny olona, omeny voninahitra sy fanapahana satria azon'Andriamanitra antoka. Mba fantatrareo, be dia be ao anaty olana no mivoady amin'Andriamanitra, fa raha tafavoaka dia omeko voninahitra Andriamanitra.
fa raha tsy nandalo lalale azo fijaliana sy fiaretana ohatra ny nandehanan'i Josepha ianao mahavita mandaa fakapana eritrereto voaka avy any le madama tonga dia mitanjaka manantona an'i Josepha. Fa Josepha nitodika nanome lamosina niala teo amin'izay toerana nisan'le madama satria natahatra n'Andriamanitra izy. Tanora tianao ve Andriamanitra anandratra ny firenenao, anandratra ny mombanao, anandratra ny fiainanao, amin'ny fiarahamonina misy anao, matahorana Andriamanitra ao mangingina dia ho anao ny sain'Andriamanitra amin'ny publika ianao. Ny olana amin'izao andro faran'izao, amin'izao andro faran'izao, ny olana be dia be ny tia hita n'Andriamanitra sy ny tanany manandratra azy any amin'ny dingana afo. Fa vitsy ny manaiky hifanaraka amin'Andriamanitra anitsy ny lalany eo mangingina miaraka aminy. Josefa ane teto sisy nahita libra be izy nataony tao an-trano satria nivadiny tsy eo, i Potifara tsy eo. Fa noho ny fatahorana an'Andriamanitra dia ozy izy sanatria amiko ny anota amin'Andriamanitra, sanatria amiko ny anota amin'Andriamanitra. Dia tereto ane amin'ny fomba ahoana kosa ary ianao tsiritra maha-prime ministre sy vice président azy. Fa dinao fa melohana vice président azy tao Egypta nanakinin'Andriamanitra ndraikitra ngeza be amoaka firenena ao anaty mosary. Dia tsy nandray tsolotra izy. Tsy nandray tsolotra izy. Mety misy malety be any an-damosina. Fa vao mandray an'io ianao tsy tafavoaka amin'ny firenenao. Mety misy famatsiana tsy avy amin'Andriamanitra fa tsy lalana amoahananao ao anaty zay zavatra dingana tian'Andriamanitra isehoana sy ampiasana anao. Hitanareo zavatra kely zany aminao fa goavana be zany amin'Andriamanitra. Amin'Andriamanitra tsy ny lalana tafavoakanao ny tseny am-pelantanany fa ny toe-po ampiasainy mba hamoahananao ny tsy présent ara-potoana. Raiso opportunité na tombontsoa pasoavana ny fahafahanao ho zantoetra eo amin'ny toerana anankiray ahafahanao mamboaka eo anatren'Andriamanitra. Fa raha ianao dia olona tena mijoro ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra, tsisy tahotra fa any Jesosy Kristy zato isan-jato. Tangany hoe nitanan'izay miaino ahy. Mety misy lalana any amin'ny mangingina ianao tery fa ianao mijoro hoe za tsy angalatra mandrakizay, za tsy hitsangatsanga mandrakizay. Ninninona zavatra mitranga eo dia zao any Jesosy Kristy amin'iny mangingina iny Andriamanitra no mijery anao. Fa ny réservation, ny zavatra réserven'Andriamanitra ho anao na tehirizino anao, tsy zavatra kely ny valin'iny. Fa jerenareo nosy izy ny ten'Andriamanitra hoe raha mitondra fahoriana ny amin'ny tsirariny no mifetreretana ny amin'Andriamanitra. Zao no akasitahana raha misy olona mandefitra ny amin'ny tsirariny no fieritreretana ny amin'Andriamanitra. Mahitrereto hoe noho ny fanendrikendrenan'i Josefa fa nandry tamin'ny vadin'ny Potifara izy nefa tsy nisy zany zavatra zany na tonga azy tany amponja. Tsy hoe tratra izy dia niezaky ny nanamary tena. Fa olona tsy nanao ninninona ny nendrikendrehana fa nalaony any amponja zay hitan'ny Potifara mivady misaraka. Vao endrikendrika any amin'ny tsirariny no fieritreretana any amin'Andriamanitra. Fosisy Andriamanitra ianao ilay karazan'olona ezahana ahetry fa asiako resora ao amponja. Terena izy hetry ny hevitra amin'izay ilay resora lasa ny saoty izy tonga dia any amin'ny tronina ny Potifara, any amin'ny tronina ny Farao no nitonantonana. Dia ozy izy daholo ny tany amponja sy tany amin'ny lasa rehetrarehetra ny lalovany, izy ry amboniny ry. Dia namaly Josefa hoe za ihany ty. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Tsika tsy mitetiky ny hoavy toerana fa tsika mihetry amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra fa velao ny tanany no nandratra tsika raha sitrapony zany.
tsy mananantontsika ny poron'Andriamanitra hoe anao an'izao mba sitrany eo ohatran'ny Joseph. Raha vao motivation ny fisandratana, ny anana ny zavatra rehetra, ny atonga anao amiratra, raha vao motivation dia diso lalana ianao satria enjeu ny fiainam-panahinao. Tanora zokiny, tanora zandriny, zandry kely isany, manana ho avy ngezabe ianao hatreny eo amin'ny fiainana. Tsy androany ihany ny tena fiainana, fa misy fiainana tsara lavitra mihoatra no hitan'ny masonao io miandry anao rahampitsy, fa manomana anao tenin'ny androany Andriamanitra, anana n'le toe-po manome voninahitra n'Andriamanitra. Hatreto io toe-po manome voninahitra n'Andriamanitra io dia le toe-po makatoa n'Andriamanitra. Ny akoatra amin'ny fankatoavana tsy hitaka tao anaty Baiboly izay toe-po manome voninahitra azy akoatra amin'ny fankatoavana azy. Aleon'i Daniel mbola tanora, akatoa an'Andriamanitra tsy ekoaka amin'ny sarin'ny Darios mpanjaka, fa safidy ny ainy ho atsipeny andavaky ny liona. Toy izay ekoaka amin'ny sary vongana mpanjaka anome lamosina an'Andriamanitra izay natoy izao azy. Fijoroana sy fankatoavana. Zadraka sy mesaka sy Abednego fantatsika loatra ny tantara izany. Nanangana sary olona volamena i Nebokadnezara mpanjaka iakofa ny olona rehetra ao amin'ny Daniela 7. Fa rehefa nijoro sadraka sy mesaka sy Abednego hoe zandray tsy ekoaka amin'io sary olona volamena io. Teo izy Andriamanitra nijoro tao anaty laforo hoe mananahy ianao. Halleluja. Satria nomenao voninahitra teo mason'ny mpanjaka, omeko voninahitra ianao any anaty laforo. Aza mba tratra ny tanany any amponja ihany fa atonatonany any ambony trônina. Aza tratrany any andavaky any anatin'ny laforo ihany fa ho avoakany amin'ny fomba mahatetika anokafany mason'ny mpanjaka ampiakoaka firenena. Tsy maharetiaka ao an'Andriamanitra. Aza mba tratrany any andavaky ny liona ihany fa na Darios mpanjaka azy lasa moka didy fampisamborana an'izay nanipy ho tonga sakafony liona solonao any andavaka. Tanora te hiantso anao andao hisafidy ny akatoan'Andriamanitra. Andao hisafidy ny aninona hoe maninona tsara hoe rehefa ianao io mianatra manomboka androany mianarana izany. Mety misy tanora eto mitana andraikitra ambony. Fa rehefa mitana andraikitra ambony ianao dia manana an'izao fahendreny izao. Eo amin'izay toeram-panendrenanao ny ijoroanao. Fa tsy vonony ianao ny hofantsony eo am-pelantanany hafa hanao izay zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Andray anjara ahatonga ny firenenao ho raraka. Fa vonony ianao ny joro ho fitaovana eo am-pelantanan'Andriamanitra, fantsona ahatonga ny firenenao hisandratra. Amen. Fa rehefa ianao manaiky anome voninahitra n'Andriamanitra ho mangingina ohatran'ny Josefa, ohatran'ny Daniela, ohatran'ny Sadraka sy Mesaka sy Abednego, ohatran'i Jesosy Kristy moa zany izay sady tanora no Andriamanitra. Amen. Dia teteny aminao fa tsisy fasana azo nanao izany, fa loaran'Andriamanitra ny ampasana ny zanany mba homeny voninahitra eo ankavanany rehefa nanaiky ho marina eo anatreny. Azo atao ny miaina amin'ny fahamarinana satria tsy terenana lembenana amin'ny antsy akory ny tendan-kelinao hoe manontay ianao. Tsisy an'izany. Tsisy devoly afaka hitondrahantsy izany dia niteny hoe tenena ratsy na mangalara, fa manontany ny safidinao izy. Karaha mbola eo amin'ny niveau ny safidinao no andà dia aza babo fakapanahy moko ny nofo amin'ny lalana tsisy, fa nefa raha ny zavatra rehetra dia lavenina sy fahalovana daholo raha tia tany ty. Ohatra misy opportunité amin'ny tana angalarana fa impiry mandalo ny olona mandalo araroty ny andro azanova tsoa sisy ny Baiboly, araroty ny azanova tombontsoa fa me ratsy zao fiaina zao.
hovainao ny soratra masina anaova-tsoa fa tsy tombontsoa ilay izy fahefana any mandalo e na izana ianao mety mena fahefana zao androany ho pasteur vonina avy amin'ny mahapasteur hijoro tena ho an'i Jesosy Kristy zato isan-jato amin'ny ataoko rehetra amin'ny fisainako rehetra fa zay toeram-boninahitra metran'Andriamanitra anao ny toeram-panompona tiany hitananao ho mpanompo ny fahamarinany. Halleluja. Tsy mitomany aza sy voninahitra fa mipetraka ho azy zany rehefa manaja an'Andriamanitra sy manome voninahitra azy ianao na amin'ny fisainanao na amin'ny ataonao na amin'ny fiainanao andavanandro. Noho izany dia havako ndaontsika tena hijoro ho tanoran'i Jesosy Kristy, tanora feno fahatahorana an'Andriamanitra, tanora manaja an'Andriamanitra, tanora tsy manararoatra amin'ny fahatanorany sy ny tanjany. Anao zay mahafinaritra ny sainy sy ny fony fa vonina andeha amin'ny sitrapon'Andriamanitra tanteraka. Tsy fahatiantoka ao antsika ny miaina ao anaty fahamarinana. Raha hijorotsika ao anatin'izany ka ho hitan'Andriamanitra ny ataontsika hiaina amin'izany fiainana izany. Zay nataony tamin'ny anankiray dia afaka ataony amin'izy rehetra. Aza misaina korona mangataka hoe tompo efa fotoana izao tokony hanivanao ny tantaram-piainako amin'izay mijaly ahe ninina zavatry ny tany ara-nofo manery anao hivavaka hangataka amin'Andriamanitra mba ho ataon'Andriamanitra melohan'ny fotoanany dia zavatra antavo anao ohatry ny antsy zany. Satria matoa mahatery anao dia apetraka ao amin'ny toerana sarobidy indrindra eo amin'ny fiainanao. Ataovy ny mahatery sitrapon'Andriamanitra, ny mahatery ny eo akaikin'Andriamanitra, ny mahatery ny ao amin'i Jesosy sy miaraka amin'i Jesosy sy miombona amin'i Jesosy. Rehefa mivavaka hitanao fa mbola misy tsy fahatanterahana tokony ilanao amin'ny fanampian'Andriamanitra, andana tena mandohalika mangataka amin'ny tompo, ampahany akeko ny safidiko ho tariany fananao mba ho fantsona afahanao mamoaka amin'ny fandresenao hita maso eo amin'ny fiainako. Dia hitanao fa rehefa miseho ny fakapanahy ianao mahatohatra an'ilay izy satria ampian'Andriamanitra ianao. Vitanao no miteny hoe za tsy araka tory amin'ny olona akoatra ny vady zay omen'Andriamanitra azy zany. Vita mariazy aho voeny am-pandriana. Ajangan'ny tsara ny tanan'i jeune tonga eto. Dia jereo masony eo akaikinao zany ny atao hoe manome voninahitra an'Andriamanitra ianao hoe. Amen na sa tsy amen? Raha misy zavatra mitranga tsy voatery afinaritra, misy ny opportunité angalarana ianao noana. Dia mijoro ianao. Za tsy angalatra na ho fatinona azy. Satria ataoko ahoana ny anota amin'Andriamanitra. Amen. Ianao tena hitanao mihitsy ny hoe tia ny marina, kanefa le marina ohatry ny azo vidina amina miliara. Anovana azy ho tsy marina. Na tonga avy any aza ny malety na avy aiza io na avy aiza. Dia mijoro ianao. Ty toerako ty dia toerana nomen'Andriamanitra. Andalovako fa tsy toerako mandrakizay. Sonia anankiray mety andrava firenena. Mijoro ianao satria teo anatin'Andriamanitra ny anianako. Tena mijery Jesosy. Anomboka satria misy fantsona azy koa ampiasaina ao an-trano bokon'olona. Tsy marety eka ao an'Andriamanitra. Amen. Tsisy ninina tokony hatahoranao fa ny fiarovananao avy any amin'ny afo. Ninina ilainao dia hijoro Andriamanitra. Ny fanotronan'Andriamanitra dia mampiasa ny fijoroan'ny olona sy ny faneken'ny olona ho tariany fanahiny Andriamanitra hanehoana ny voninahiny. Tanora daholo ireo anaty baibolina zaraiko teo. Vita ny endry zareo dia nody izy. Fa nahita an'Andriamanitra izy. Opportunité ny miaina, tombontsoa ny miaina. Afaka venao ho fantsony fahamarinana, ho fantsony fitiavana, ho fantsony fanetretena, ho fantsym-pahamasinana. Mety tsy dia tian'ny olona ny miainao an'izany satria sarotra ny miainao an'izany. Satria indraindray ohatry ny tady ho lasa fomba fiainana sy lamaody zany. Hoe izay tsy mahay mangalatra sy fetsifetsy tsy tafavoaka eo amin'ny fiainana. Ny devoly fetsy aporisihana ianao, alefa manangombe, alefa mangalatra, alefa rehefa tonga ny ambony ery amin'izay ianao andrasa ny finganiny amin'izay ianao hikarapoka,
Arakaraky ny avonao no mampitotona anao dia mamay kokoa. Efa hitantsika ny fiafarany zavatra rehetrarehetra. Misy ohatra be dia be afaka ijoroana anehoana an'izany eto ambonin'ny tany. Naiza naiza. Zay nanaiko fitaovany devoly rehetra tsisy tafavoaka velona zany fa nalay mibaraka nampiteny hatramin'ny farany satria izy manary bandy akamy izy. Androany anao aporosihany ohatrany hoe mahazo be dia finaritra iry dia eo ianao zany dia hitanao ohatry ny poulet de chair maniry mihitsy ny akoho gasy hoe sambatra ry zalahy reto. Satria nikatsaka sesika eny anatin'ny tentany fa zay raha tsy mitsindroka tsy mahita. Fa ny ao anatiny mamosesika mahatonga ny olona mividy katsaka mamoky poulet de chair ho amin'ny tanjona ho letainy afaka 3 volana satria ny tavony ny enjehany sy ny nofony. Ohatr'izay mihitsy ny mpanompon'ny satana aza manaiky fitany devoly ataonao poulet de chair amin'ny fiainanao fa meteza miaraka amin'ny Jesosy mody mitsindroka fa ela velona. Ary ny fitahian'Andriamanitra anao raha vao manaiky ianao ny akatohan'Andriamanitra, atavatra n'Andriamanitra. Dia izy Andriamanitra izay manome voninahitra, tsy maintsy omeko voninahitra. Ary ny fiafaranao dia tsara lavitra noho ny fanombohanao. Mahita tanora be dia be andro any ariva, tsy ho raraka eny an-dalana izany ianao. Andriamanitra hitantana anao amin'io fianarana ataonao io. Mahita tanora tena ho atsangan'Andriamanitra amin'ny fahamarinana, ho pirofo velo ny fahatokian'Andriamanitra amin'izao andro farany izao. Mahita tanora ho sarotiny amin'ny fahamasinana, tsy hanganongano mahafinaritra ny sofina eo am-pizarana ten'Andriamanitra izany fa fiainany ijoroan'ny tanora izany isehoan'Andriamanitra eo amin'ny voninahiny eo amin'ny fiainan'izay tanora izay. Ary raha misy tanora omeny amin'Andriamanitra voninahitra mialoha fiafaran'ity taona ity, le tanora eto hitako eto izy mahainao izany teny izany tsy maharetehaka ao an'Andriamanitra. Halleloja. Atsangany ny tanan'izay tapa-kevitra hoe zahany Jesosy, tsy amin'ny vava fotsiny averany, tsy amin'ny vava fotsiny, tsy amin'ny toriteny fotsiny, tsy amin'ny hira fotsiny, tsy amin'ny fanompoana fotsiny, fa amin'ny fiainako iray manontolo, mpanompo ny fahamarinana, mpanompo ny fahamasinana, matahotra an'Andriamanitra, matoky an'Andriamanitra, manaky an'Andriamanitra, makatoa an'Andriamanitra. Raha ianao izay olona izay dia tiako ianao ite-tanana mafy ho an'Andriamanitra. Mahita an'Andriamanitra nisy tombo-kase ny fanoloran-tenanao andro any ariva. Androany tsy toriteny lava be, zay fotsiny napetraka Andriamanitra tato am-poko androany. Tanora miaina amin'ny voninahitra. Amen. Tanora miaina amin'ny voninahitra, miaina amin'ny voninahitra Andriamanitra. Raha misy zany atao hoe voninahitra dia tanora makatoa an'Andriamanitra. Zay fotsiny akatoavy izy. Tena renao mihitsy ny fanamasina. Atsangany ny tanan'izay mare misy zavatra zay tena renao mihitsy ny fanamasina amin'ny teny hoe tsy mety io fa aza atao. Atsangany izay mandrian'izay. Dia zareo masona akaikinao dia arao ary zany zavatra zany. Arao zany izay teneniny hoe teny ataovy izay sainy ataonao hoe marina sa tsy marina. Firy ary ny tanora vonina tena hoe hiaina ny zavatra lazain'Andriamanitra aminy atsangany ny tananao, atsangany amin'ny toerana misy anao dia tenenao Andriamanitra. Tia Andriamanitra amin'ny foko manontolo, avereny zay, amin'ny foko manontolo nanaovako fanekena aminao, fa vonina Andriamanitra manomboka androany ho fitaovana eo am-pelantananao, ho mpanompo ny teninao, fanamasinao, fenoia, tarioa, hoentoa ho amin'ny sitrapony ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tiafa mafy ny tompo mazaho toerana anao fanatritsika ho an'Andriamanitra sy andray ny filazana avy amin'ny tompon'andraikitra. Ao anatin'izany no anatazana ny fanatitra sy hanomezana izay rehetra no manitsika ho an'Andriamanitra. Alleluia. Ny fotoanantsika moa zany isaky ny azo mahataky ny androany dia fotoana manokana ho an'ny tanora. Misy ireo sokafana mihitsy ilay fotoana mba hahafahantsika miditra ao anaty fankatoavana, satria isaky ny fotoana dia misy ireo karazana teny izay
apetraka iny mba avy amin'ny mpanompony ary aprisiana trany isika mba amaky ny baiboly iresaka amin'i Jesosy, iombona amin'i Jesosy mba ahafahantsika mankatoa mihoatra an Jesosy. Isaky ny azoma manomboka amin'ny 4 dia fotoana manokana ho an'ny tanora. Misy ny tanora zandrany, tanora zokony, tanora vatony arakarak'izay anina. Fa isaky ny sabotsy kosa manomboka amin'ny 7 maraina amin'ny 8 ora sasany azafady dia ery amin'ny gastropizza bypass iavoloha eo no miakatra ao anelanelan'ny Bogota sy gastropizza dia Ambojanaka dia miakatra kely ao amin'ny centre HVKL manomboka amin'ny 8 ora sasany fotoanantsika isaky ny sabotsy maraina. Izy io moa dia mena anarana hoe sabotsy communion na fotoanan'ny communion isaky ny sabotsy maraina. Averina manomboka amin'ny 8 sasany ilay izy. Ny sekolintsika alatsinainy talata alarobia dia tsy miova eo amin'ny champion Analakely rihana faharoa manomboka amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 9 sasany. Ny alatsinainy dia sekoly famana olana, ny atalata sekoly fanasitranana ary ny alarobia dia sekoly tokantrano sy fitahim-panahy ary fanambinan-toetra ho an'ny tsirairay sy ho an'ny isa-tokantrano. Ny alakamisy manokana dia misy ny fotoana izay rahantsika mifadianina ho an'izay afaka eo amin'ny Shalom Antanimena eo ampitan'ny SFX Saint-François Xavier na eo ambanin'ny Accès Bank dia eo amin'ny ovavady eo misy hoe Shalom Resto zay dia ao isaky ny alakamisy manomboka amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 3 ora tolakandro. Fotoana ny vavaka sy fadikanina io ahafahantsika mitokana sy manoka tena indrindrindrindra mba ahafaly an Jesosy. Alleluia. Asaiko ianao anara-maso ny fankatoavanao satria izany no tena atao hoe angatan'Andriamanitra amintsika. Araka le teny teo dia mila mankatoa isika tsirairay avy. Alleluia. Raha sitraka ao dia ainjiro mankaty amin'reto box reto ny tananao dia ndaontsika hivavaka nolotra an'izany ao an' Jesosy. Ray amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka anao zay. Misaotra ny amin'ny fotoana nahafahana nanolotra ny voatsirambon'ny tanana satria avy aminao ihany zany no animbinanay atolotra eo anao Jesosy mba ho tonga fanan'olona marobe ho voatahiry hatramin'ny farany Jesosy ary ireo olona ireo koa Jesosy dia ataona fanan'olona maro ho anao tena hoe hijoro ho fahazavana ho fanilo tonga ny hafa ahita anao Jesosy. Misaotra Jesosy atolotra eo anao zao ho voninahitra ny anaranao rery ihany raiso ankasitrao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Nao teka mafon'i Jesosy tsika. Halleluia. Nao tsika hitsangana amin'ny toerana misy atsika. Nao tsika hiteran'Andriamanitra. Mandra-pimakomaky tsika dia tetsoro fahavolombelona vetivetika fotsiny hoe resaka hoe fijoroana matanora resaka fahamarinana. Nisy fotoana nitondra fiara dia tetsy tsara lalana tetsy ambany tetsy. Dia somary maika anenjika fotoana tamin'izay fotoana izay. Maika be mihitsy dia embouteillage be tena tsisy hifankahitana nefa teo. Dia tao aoriana tao ohatra nisy namako izay, namako tamin'izaho mbola kely koa izy nitondra tomobile tao aorianako tao fampiarahako izay dia tena maika be dia nisy lalana azo kopena izay hoe ahafahana mihodina. Dia tazako nefa fa misy polisy etsy aloha etsy hoe miandro fotsiny tsy azo atao zany ilay izy. Dia iny ilay namako fa tonga dia lasa izy nandeha dia nataony ilay zavatra nieritreretiko tao anatin'ny saiko. Dia narahako izy dia niandrasan'ilay polisy fotsiny izay hoe sakafoko nareo androany. Dia nakeo aminahy izy dia tatio izy mipermis anao dia meko tsara. Dia lasa izy nakeo amin'ilay namako tao aoriana. Dia nitazaniko teo amin'ny rétroviseur namoaka 10 000 ariary ilay namako sady lasa izy avy eo sady memebe anahy. Dia nandalo teo amina amin'izay raha sefo. Salama ianao izy izy. Eto aran-dresaka ao izy izy. Toy izao hoe zaho tena mifona. Izay hoa zaho vao nanao an'iny zavatra iny dia raha ny lalàna fantatro dia tokony hoe avertissement izay vao sazy fa tena mifona ho aza. Tsy manina ange zaho fa raha ataovy izay tokony atao fa tsika inge afaka mifampiresaka. Dia hitanao jerenge ho an'ny tomobile akeo misy soratra hoe any Kristy fa afaka sandratra isan'andro hoe mba ho foana ny kolikoly eto amin'ity Madagasikara ity. Zaho mpanompon'Andriamanitra dia zaho tsy manao kolikoly. Ahoana koa zany jange tsy mila betsaka fa kely fotsiny. Tena mifona ho aza, tena tsy afaka manao an'izany ho aza. Eny raha mpanompon'Andriamanitra ary ianao dia ao raha hoe tombam-bavaka nananina iny ndao ary tsika voaka ny tomobile ndao tsika sanao ary hivavaka
eo ampovoanina tsara lalàna io zay sisy mety isany anaranao a monsieur ay fa afaka ho anao aza akipio masinao vavaka teo tsara lalàna teo zay raha eo amin'ny anaran'i Jesosy vavaka ho andrasia fo aza mba ho afahanao mikolokolo izy a sy amin'izay tsy mety rehetrarehetra ataon'i Jesosy dia mamindrafy fo aminazy a ta io ny ankohonany a sy rehetrarehetra vavaka teo a amin'ny anaran'i Jesosy amen tia mipermi anao tena fona tompo tia mipermi anao mpanompon'Andriamanitra marina ianao somare tehaka ho an'Andriamanitra zay mahatanora antsika mila mijorontsika iza mifaly androany daontsika teno alleluia tenanao Jesosy a zafa lovy aminao e tenanao Jesosy a tiako anao e aiza le tanana daontsika teny hifaly amin'Andriamanitra amin'izao fotoan'izao miarakitsika dia lazao mihitsy ravoravo sanahitan Jesosy ijoroako vavolombelonao efa very fa mbola hitarô efa maty fa mbola very lazao squazal taloha variana mirendra misomarô tsy mody antrano volan'olo fa baribo zafatsy any fa zafanahitany tiako ho a Jesosy manana za tsika rehetra fô zafalovy lazao fô zafalovy aminao za Jesosy lovy aminao za tsy sasaraka na amfi zafalovy fô zafalovy aminao za fô zafalovy aminao za Jesosy lovy aminao za tsy sasaraka na amfi lazao mihitsy zaho efa niova efa vitany taloha efa padova ilay fiainanao zafaniova zafaniova niovany foko fa efa nazy fô mpandove ny eny ny fiaina lazao mihitsy za fiera fa za fiera manana zamana matoko valeur révélation desina za tsy mipoera fa raha amariny ho a Jesosy ianao zafalovy fô zafalovy lovy aminao za zafalovy aminao za Jesosy zafalovy aminao e tsy sasaraka zafalovy aminao za Jesosy lovy aminao za zafalovy aminao za Jesosy zafalovy lovy aminao za tsy sasaraka na dia miaraka aiza le orakoraka ho any Jesosy na ho any ambony na ho any ambany na fianenjeny ato amboniny tany na fahafatesana na fifaliana tsisy asaraka na miaina ho sotro ny fifaliana boko na miainako ny fitaliana nandray ery ny fiainana ho avy ho mpandovany lanitra mandrakizay lovy aminao za zafalovy aminao za Jesosy zafalovy lovy aminao za tsy sasaraka na zafalovy fô zafalovy aminao e aminao za Jesosy aminao za Jesosy zafalovy aminao za tsy sasaraka na tsika rehetra fô zafalovy aminao e
sa Jesosy zafa lovy aminao za tsisy asaraka na amfika orakoraka ho an Jesosy iza manompo Andriamanitra mahery tafiteaka mafy an'Andriamanitra orakoraka ho an Jesosy le tanatsika ambony ataovy ambony tanatsika hey Andriamanitra mahery Andriamanitra mahery tompony zao rehetra izao izy mahera marary amin'ny fahinanao Andriamanitra mahery tsy sainy tsy hainy atao assureny avenir amin'ny fiainanao atidine sy asany tanane ny zanane ny asane ny herine Andriamanitra mahery Andriamanitra mahery Andriamanitra mahery Andriamanitra mahery Andriamanitra mahery fa izy ro babanao io 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 kaino matetra na we io 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 Andriamanitra mahery Andriamanitra mahery Andriamanitra mahery Andriamanitra mahery Andriamanitra mahery fa izy ro babanao io 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 kaino matetra na we io 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 calma mama ecco le orakoraka ho an Jesosy mahery ny ao anatinao mahery io anatinao io tranoza eo am'izao tontolo izao tsy vitan'olonao fa vitan'Andriamanitra tsy hain'olombelonao fa vitan-Janahary hey didiny sy asany tanany ny zanany ny asany ny heriny Andriamanitra mahery Andriamanitra mahery Andriamanitra mahery Andriamanitra mahery Andriamanitra mahery fa izy ro babanao io 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 kaino matetra na we io 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 Andriamanitra mahery Andriamanitra mahery Andriamanitra mahery Andriamanitra mahery Andriamanitra mahery fa izy ro babanao io 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 kaino matetra na we io 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 calma mama orakoraka ho an Jesosy dao tsika mifahofantanatsika ny amin'ny rahalanitsy Andriamanitra mahery anao Jesosy mendrika mpisaorana mandraky za resanao ny voninahitra halleluia Andriamanitra mahery Andriamanitra mahery Andriamanitra mahery Andriamanitra mahery Andriamanitra mahery hey fa izy ro babanao io 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 kaino matetra na we io 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 Andriamanitra mahery Andriamanitra mahery Andriamanitra mahery Andriamanitra mahery
Andriamanitra mahery, Andriamanitra mahery. Ka ino mataitra anao e? Ia, 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 ia. Izy no babanao e? Ia, 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 ia. Calma mama, cura com a Jesus. Alleluia. Faly Jesosy rehefa milaza ny fahatsarana ny tena fifaliantsika. Tsy marina ve zany? Ny tena fahamarinana ny tena hoe kristianina tsy hoe rehefa mahazo tômôbila izy voafaly, fa milaza ny fahatsaran'ilay nahary anazy eo ny tena fifaliana indrindra tonga ao anatiny. Dia tsika hivavaka dia hisaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fahataterahany fotoana teto amin'ny anaran'i Jesosy izay rehetra ny raisinao teto tsisy ho very, tsisy ho votra, fa ho voatahiry. Dia ndeha tsika iray vavaka, ataontsika vavaka izany. Ray amin'ny anaran'i Jesosy manome voninahitra anao zahay. Misaotra fa ianao ny fifalianay. Tsy any amin'ny zavatra hafa, tsy any amin'ny fotoana hafa, tsy mety hoe fanindraindrana zavatra hafa ihany koa Jehovah Andriamanitra izy tsara indrindra. Fa makasitraka izahay fanahy masina fa ianao no mahatateraka an'izany atao anatinay dia mifaly izahay manome voninahitra ny anaranao. Mifaly izahay manindraindra ny anaranao. Mifaly izahay tena hoe mitoetra tanteraka eo amin'ny fahanatrehanao. Andriamanitra ray sy tsara indrindra izay rehetra ny raisinay teto androany. Na tamin'ny teninao zany, tena hoe fifaliana ho anay zany hoe mijoro vavolombelonao zany, tsy miova ovaovain'ny situation hafa na ovaovain'ny zavatra hafa, fa mijoro vavolombelonao ho voninahitra ny anaranao. Tompo tehirizony tsara avy eny an-dalana. Raha koa vomirahanao tsy hanana satana fahefanana dia kely akory azy. Manomboka etiko mandrapahatonga ilay amin'ny tokantrano. Ny fiarahodina izy ireo tsara avy na koa izay mandeha tongotra Jesosy tena hoe hitoetra ao anaty fiombonana hiaraka aminao tsara avy naiza misy anazy Jesosy. Ho voatahiry ny fifaliana, ho voatahiry ny fiadanana izay nomenao anazy. Tonga ny anaty tokantrano ireo Jehovah Andriamanitra sy tsara indrindra dia ho mpitondra fifaliana, ho mpitondra fiadanana ho an'ny tsara avy ao anatiny izany tokantrano izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo velona avy Nazareta. Alleluia. Hitahianao anie Jehovah ka hiaro anao. Ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehovah ka hamindra fo aminao. Anandratra ny tavany aminao anie Jehovah ka hanome anao ny fiadanana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy Nazareta. Alleluia. Amen. Zarao ny fahasoavan'Andriamanitra ny mahatoy izao dia fahasoavan'Andriamanitra ny mahatoy izao anareo. Alleluia. Zarao amin'ny rona telo mitsikitsiky tsara. Tanora mitsikitsika, tanora falifaly fa feno fifaliana teo amin'ny fanatrehany dia tsy hoe vozarao ny fahasoavana dia tapitra dia fifaliana fa fizarana fahasoavana ao anaty fifaliana teraka ny anaran'i Jesosy. Tahiry Jesosy daholo tompoko.